manangasanga ny korontana eto Madagasikara tokony hifampiresaka ny filohampirenena teo aloha sy Andry Rajoelina. Vidin'entana sy fiakara amin'ny vidim-piainana voatery miady varotra ambaniny antsasabidy ny mpanjifa. Fitsondromana zava-mahadomelina tokony atao zava-dehibe ny fifampiresahany ray aman-dreny sy ny zanaka ho ny mpanabe. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka ny ohatran'ny tenako manaraka ny fahitalavitry ny MBS tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny talata fa 14 ny volana febroary ny taona 2024 ity ary atolotry indray ny araba anasakanao sady anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Ny ampy indray araka izany ny azon'ny Roly Mercia ministry ny serasera teo aloha ny voaka androanty tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy Ndidy. Fosazy any koa moa ivoangy Rajaonarymampianina vady ny filoha teo aloha sy teratany vahiny iray no nitira Roly Mercia ity milaza ny ampiakatra ny didim-pitsarana ny voaka io kosa ny mpisolo vava ny Roly Mercia. Asinandria Malala sy Toky Ramarla. Sazy 30 volana atranomaizina sazy miatra miampilamany de roa tapitrisa ariary io ny sazy azon'ny Roly Mercia na iare Laurent Ajason ministre ny serasera tamin'ny fitondrana HVM raha nididy navoaka ny fitsarana androany. Voasaringotra tamin'ity raha ity ihany koa i Ramatoa Voanga Rajaonarymampianina izay vadin'ny filoha teo aloha ery Rajaonarymampianina ary ny teratany vahiny iray izay nolazaina fa iray tsy kombakomba tamin'ny Roly Mercia tamin'ny fanaovana ny antsoina hoe faux témoignage ka nitoriny ny mpandraraha iray izay akaiky ny Andry Rajoelina azy ireo. Mahakasika an'Andriamatoa Roly Mercia dia novany fitsarana ilay loham-piampangano dénonciation abusive novany dénonciation calomnieuse dia nilaza zany ny fitsarana eto Anosy fa maefa itsara ny raharaha nolazainy fa meloka Andriamatoa Roly Mercia nosaziny 30 volana tranomaizina sazy miatra plus 2 millions d'ariary sazy miatra dia nasiny didy fisamborana. Tao anatin'ny efitra mpitsarana teo sy anarana première dame teo aloha voateny maître manona mahakasika izay tompoko. Eny tompoko mahakasika ny vadin'ny filoha teo aloha dia nolazainy fitsarana fa meloka ihany koa izy dia heritaona tranomaizina sazy miantona sy lamandy 1 million d'ariary sursis no notonony fitsarana ho anazy. Ilay vazaha anankiray izay voapanga ho ndraitsy kombakomba tamin'ny fijoroana vavolombelona sy ny dénonciation calomnieuse koa moa zany complicena ireo zany le olona dia mitovy sazy an'Andriamatoa Roly Mercia ihany koa. Arak'izany dia novaina ho dénonciation calomnieuse ilay fitoriana dénonciation abusive teo aloha ka nitondran'ny fianakavian'ny Roly Mercia fanehoan-kevitra. Bon, raha ohatra zany ka hoe momba ireo article narotsaky Mamy Ravatomanga tao amin'ilay dossier de plainte no raisina hoe dénonciation calomnieuse dia tsy mitombona koa araky ny lalàna tsy mitombona tsy azo raisina satria efa frappé de prescription araky an'izay hoe 6 mois ihany ny durée de vie any article mivoaka. Raha ohatra hoe momba ilay témoignage nentiny Roly Mercia taty PNF dia zavatra anankiroa mifandravatra be. Ray tsisy zavatra fantatra roza zavatra niteneny Roly taty satria zay no votoatin'ny audience tamin'ny talata teo hoe noterena i Roly ilaza hoe inona zavatra resahanao tany amin'ny PNF. Aiza no itenenanao hoe calomnieuse io na abusive io et surtout hoe faux témoignage io matoa ianao mahafantatra efa nilazaiko foana zay matoa ianao mametraka fanontaniana hoe inona ny lazainao tany dia dika zay tsy mahafantatra ianao zay ny dikany dia rehefa tsy mahafantatra ianao dia tsy afaka miteny mihitsy hoe diso na marina ny zavatra lazaiko. Mandalo ny fahefana ary samy tsarainy tantara isika hoy nambarany mpisolo vava any Roly Mercia. Zao le teneniko foana hoe rehefa mirahira an'io état de droit io sika dia alao tena atao état de droit fa tsy état de droit ambava fa rehefa tia fanatanterahana zavatra hafa tadidio fa mivadibadika io fitondrana io
rehefa mitoronareo ny amin'ny toerandreo limersia amin'izay ve nareo vo ilaza hoe misy tsy fahamarinana na misy tsy fanarahan-dalàna atao amin'ny dossier sahala mitony. Androany dia laza fa mbola ampiakatra ity raharaha ity amin'ny sehatra ambony kokoa ny mpisolo vava any Rolimersia. Eo amin'izay vaovaony raharam-pirenena sy ny pezin'ny politika izay hatrany dia tokony hisy ny fifampiresahana eo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha ankehitriny. Amin'izao akatoky ny fifidianana izao ny fanehoan-kevitra mpanao politika tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny MBS. Efa hita mandrangaranga mantsy fa ho mafy ny fifandonana misy sy mety hitrangy eto Madagasikara indrindra ao aorian'ny fifidianana. Nanao ny fanadihadiana amintsika Asinandriamalala sy Tokramarla hatrany. Volana vitsy mialohan'ny fifidianana tsy mitsahatra mandrangaranga ady amin'ny mpanohitra ny fitondrana Andry Rajoelina. Vao tamin'ny sabotsy lasa teo tsy navela hitsena any Rajoelina mampianina ny momba azy. Ny fanakanana ny filoha Marc Ravalomanana hatrany am-piangonana sy ny hetsiky ny tim tany amin'ny faritra maro manerana any Madagasikara tsy lazaina intsony. Manga ny fotsiny ny fanagadrana ireo mpitsikera izao fanjakana izao. Alohan'ny fifidianana avokoa ireo fampirorona ireo. Mampanaraka izany ny ipohan'ny korotana tsy fankahitana ao aorian'ny fifidianana raha ny famakafakany maro ny toedra rahapirenena ka antony mahatonga ny hevitr'ireo mpanaraka ny toedra rahapirenena ny amin'ny tokony isin'ny fifampiresahana mialohan'ny fifidianana. Dia ny hoe ahoana ny afahantsika mametraka an'izay fifampiresahana izay tokony afaka ifampiresaka ho tombotsoa ambony firenena satria raha malala ny korotana eran-tany raha malala ny fahefa-mividy eto Madagasikara raha tena miainao anatin'ny vahoaka ianao dia mahatsapa hoe tsy lara-pamehana vola sifra voaka ao anatin'izany vola olanina ny fifidianana zany efa zava-doza be dia ao zany le zavatra teneniko tokony fampiresaka aloha ny eto dia miteny hoe matory olona ray zany mitondra firenena za miteny fa tsisy mpitondra tena ratsy teto Madagasikara fa ilay système mihitsy mbola mangejantsika dia eo Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa Andry Rajoelina, Andriamatoa Rajaonary Mampianina izay efa samy nandalo an'izay fifidianana zay ny heriko zany fa roa ny heritelo lehibe eto Madagasikara tokony afaka manitra an'izay fampihavanana izay sy jirivana dia miampy ny musulman, ny FFKM rehetrarehetra dia mijery an'ilay hoe inona ny anoratantsika ny tantarantsika idirana ao anatin'ny Repoblika fahadimy fa tsy mahazakatsika intsony Repoblika fahaefatra. Zay moa ny hevitro fa dia vitantsika eo fa mifantatro hoe manano tany manodidina antsika fampiatsiana goavana dia atahorana ny toedra raha politika eto Madagasikara. Isy fahavalo ny mpitondra raha anakana ny mpanohitra amin'izay hetsika ataony izay tia ny vahoaka ihany mantsy no hivoaka mpandresy amin'ny fifidianana io kosa ny mpandrindra nasionaly ny HVM. Fa maninona ny atao an'izany zany dia davana ny vanan'io lalàna amin'ny fifidianana io fa nga izy nanakana ny Andry Rajoelina niditra teto amin'ny 2024 tovoniditra teto izy dia nitety a Madagasikara zay ny mpitondra tamin'izany filoha Rajaonary Mampianina ny mpitondra tamin'izany tsy vadika ado tamin'izany zay fa dia hoe tandreny fotsiny any fandriam-pahalemana zay fotsiny fa tsy sakasakana ohatr'izao sakana ny Ravalomanana sakana ny olana hevitra sakana ny Rajaonary Mampianina dia horera kory zareo zay tia ny vahoaka ihany no lany eo rehefa mazafa ny fitsipikana. Ifarana afaka fito volana ny fitondrana Rajoelina raha voatana ilay datim-pifidianana 9 Novambra anaovana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Nanjaka ny fanampianam-bava sy ny raha matahora niatra tamin'ny mpanohitra tsy hita ilay hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ny mifanohitra amin'izany aza nisy ka fotoana izao ahafahana amin'roso amin'ny fifampiresahana raha tena tia tanindrazana marina i Andry Rajoelina. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ary dia mbola baraingo hatreto na hisy fifidianana eto Madagasikara amin'ny ity taona ity na tsy hisy na dia efa navoaka ny CNIEZ ny tetiandro anatanterana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy ny faharoa raha toa ka mbola tsy fantatra kosa ny daty anaovana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsainy. Tapitra fotoam-piasana amin'ity taona ity ihany koa mantsy. Mazava ho nisy olom-bavambahoaka Todisoa Andriamampandry fa miketrika tetezamita ny mpitondra sy ny CENI ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha izao zava-misy izao no jerena. Asinandriamalala sy Tokramarla hatrany no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Tsy fantatra mazava izay tena tiany mpitondra fanjakana sy ny CENI ary ny HCC atongavana amin'izao fihetsiketsehana maro isan-karazany amin'ny fanomanana fifidianana izao. Raha afakafakana sy diniana tokoa dia tsy vonina iroso amin'ny fifidianana izany ny mpitondra sy ireo rafitra ikirakira fifidianana. Hitantsika amin'izao fa manao gatandrametaka gatefo manta ny CENI zany amin'izao fotoana izao
fa nahoana ny fifidianana filoam-pirenena no napetraka fa aiza ny fifidianana bentanana sy ny mpanolotsaina nge tapitra koa amin'ny tetaony ty de nanina tsy nitenenina zany le izy nefa efa taona nge no mandanina bentanana sy ny mpanolotsaina de manina no tsy nitenenina le izy ray zay ny faharo dia hoe tsy ampika io vola natokany iseny ikarakarana ny fifidianana io 45 milliards nge no anatina loi de finance nefa 145 milliards vo afaka mahavita ny fifidianana filoam-pirenena eto Madagasikara tsy mahavita premier tour koa io vola ao amin'ny CENI io ka zay zany no itenenana hoe manana foana zany a ny CENI am'izao fotoana zao ary misy fiarahana tsokombakomba amin'ny fanjakana io hoe atao mihitsy tsy atateraka ny fifidianana de hitarina makany amin'ny tetezamita ity raharaty satria fantatra zareo fa tsy landry zareo zany a ao anatin'izay satria fantatra nge ny fahasarana ny olona ary eto zany isika am'izao fotoana zao dia tsy anaiky an'izay mihitsy ny mpanohatra ny mpipetabe ny société civile zay ndresaka taminay eo koa mpiara-miombona antoka rehetra zay miray fo miray asaina daholy a hoe tsy maintsy ajaina ny lalam-panorenana dia tsy maintsy amin'ny tetaony ity ny fifidianana fa tsy maintsy mikaroka lalam-bola ny fanjakana zany a anaovana fifidianana eto Madagasikara atreto ny tim de mbola mitaky ary tsy miova amin'ny teniny ny amin'ny tokony isiny ny fifampiresahana mialohan'ny fifidianana ilaina ny fikaonan-doha ilaina ny fifampiresahana ilaina ny manatsara ny asan'ny CENI sy OACC io a mila manova stratégie kapaikady amin'ny asan'izay ataony zany a ny CENI io na ACC ary tokony ny olona rehetra zany a no miara-mikôndoa mijery zay maromaro tsiraisana asosy tsara ny fifidianana eto Madagasikara to manamafy ny resaka mandeha any ambadika rehetra any izay nambara ny député Totso Andriamampandrizay ny amin'ny mety tsy isiny ny fifidianana amin'ity taona ity fa mikasa ny anitatra ny fitaom-piasana ny mpitondra ankehitriny tsy tokony hiala amin'ny lalam-panorenana nefa isika satria teraka sazy ho an'ny Madagasikara indray zany raha toka anitsakitsaka lalam-panorenana ny mpitondra sy ireo vovonana manaiky iara-dia Kokoa mikasika ny sosialy ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity ny vidim-piainana izay tsy mitsaha-midangana ka tsy misy izay tsy mitaraina ny vidim-bokatry ny tantsaha nefa mitotongana hatrany toy izao indrindra ny fampitinana ny fandaharana miara-manonja androany rindra ny sary ny Manora Andriamalala raha ny mikasika ny politika ny raharaham-pirenena ny voaresaka matetika anaty fandaharana miara-manonja dia niompana kokoa tamin'ny resaka sosialy sy vidim-piainana fandaharana androany isan'ny noresany solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boribory tany faefatra androany ny akondiany tany amin'ny faritra vakina karatra efa mampiteny ny mona loatra hoy izy ny fahasairana ny mponina any amin'ity faritra ity sy saika manerana Madagasikara tapidalaka le tanteraka ny tantsaha anyka mivarotra faty antoka ny vokatra de tena enjana be ary nefa ny mpamokatra legioma dia mividy ovy ovy defa maninona ny tao madinika kely otrany tony tena mahatra de mahatra ny olona andriamatoa solombavam-bahoaka de tena aloha adina amin'izao fa tsy andrasan'olo lehibe fa maninona raha vao andrasan'olo lehibe io a de roapatelo eo fa tsy hitanao tsony fa rehefa miady ianao a misy mangalatra eny ampahena tamboly dia ny raviny fotsiny majany eo de mitsaty koa de mieritreritra io ao le izy fa ny vodina efa tsy ao tsony de aloha atao ohatran'izao zany hoe aleo mihina kely ito zay mandro fotsiny zany efa tonga hatramin'izay zany ny fotom-pisainan'le olona amin'ny resaka hoe amin'le fahantrana tanteraka le mahatra tanteraka aloha nampahantrana le olona atao tsisy nitoanana ara-pambolena sy ndretrarehetra zay olona tokony mba hamokatra tsy nitoanana fa miady tena rera na amin'ny resaka ambioka semence zany na amin'ny resaka zezika na amin'ny fotoana hoe fanampinan'olona amina amingadin'ombo na amin'ny angady tsotra de tena tsy misy ny vidin'ny vokatry ny tantsaraka izany sy mitsaha mitotongana ny vidim-piainana sy ny entana fampiasan-davanandro anefa miakatra saika ho isan'andro mialalala araka izany ny fahantrana amin'ny faritra misy amin'ny mpamboly ary zany ny fanira de tena mikikika ny olona satria any olona de miteny hoe mbola tsy nisy ohatr' zao monsieur le député tao anatin'ny 10 taona ary de tena
efa misy ihany fa mandala de mba eto any zao resaky zao fa de tena mijaly le olona ary tena mialatsiny any tena an'le izy fa na vola vidanina savony azy atsy satria mahita moa de fa maninona reo maloto be ohatran'izao mialatsina tena hoe fa tsy hoe za akory madio ninona de tena za raha mahita rano hoe rano a sasana de natambatsy rehefa savony zany a malana no ahitana an'izany fa de fa raha misy ny ravitseva moa zany nataon'olona any misy ny ravitseva sy ravitseva sy ny voatseva de le misasana de zay fa ny akanjo aloha de tena hita fa tena maloto satria manina tena ao anatin'ny fahatrana le olona tena anatin'ny fangerifirina le olona tena nampahatrana le malagasy de tena mampalahelo tena mampalahelo de mampalahelo ary dia ny olona moa de miteny mihitsiny hoe efa fantatray ny lalana tokandehanay monsieur le député ary tongava matetika aty anao mba miresaka aminay mba midinidinika aminay mampita vaovao sy ndrehetrehtra fa tena zany ny fahorinay aty akoatra izay ny vahiny tato anatin'ny fandarana ihany koa androany ny avy amin'ny esika proravalymanina ny resaka mikasika ny esika izay ho karakarain'izy ireo ny sabotsy ho avy izao fizarana nofokena amin'ny tampihavanana izay atao amin'ny foibeny antokotiko Madagasikara ao Belera. Ny vaovaon'ny toe-karena dia anisan'ny sehatra mitotongana tanteraka ny toe-karen'i Madagasikara amin'izao fotoana izao teo ny resaka valanaretina Covid-19 fa anisan'ny fototra goavana anisan'ny nahatonga izany ihany koa ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ankehitriny. Mila tonga saina sy makalesona ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-kevitry Lazara Ferson tantsano sady flot national ny atoko rassembler les citoyens responsable na ny RCR izany tao anatin'ny fandarana dinika Omaly. Mialirary nombana sy Andrakoto Malala. Tantsaha avokoa ny valipolisanjato amin'ny malagasy izany hoe mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Sehatra iray anisan'ny tsonome ny fanjakana ankehitriny lanja mihitsy anefa ity tontolo iray ity ka hita ny totongana tanteraka. Nisy fiatraikany avy hatrany teo amin'ny tontolo ny ara-toe-karena teto amintsika izany. Zavatra tsy mahasoa ny vahoaka malagasy rehetra anoina tao lahara-pahamehana tamin'izany. Tsy mahagaga hoy ny nambarany Lazara Ferson raha mandalo fahasahiranana tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny fiarahamonina dia valipolisanjato tsy nianatra tatsaha no izany toe-karena tahako ny ahoana zany ahafahana mamelona ny reto fiarahamonina reto ka tsy amin'ny alalan'ny telefona na fivarotana telefona na hatramin'ny manara-penitra no entana mamelona le valipolisanjato fa raha mijerytsika valipolisanjato tsy nianatra dikan'izay activité primaire na hoe fambolena sy fiompiana zay no base ny toe-karena ka raha mijery ny ravitra toe-karena tsika dia mifamadika io ny secteur primaire atao tsinitsino le valipolisanjato secteur secondaire eo anelanelany ny secteur tertiaire zay roapolo isanjato raha be indrindra na folo isanjato no olona miasa ao aminy io no mitondra le toe-karena zany hoe mpivarotra sy mpaniera daholo ny malagasy ray manontolo zany hoe secteur tertiaire de tsy mamokatra tsika de azagaga ianao raha ohatra ka manafatra entana amin'ny fanjakana satria le valopolo isanjato reo adinoana de ato amin'le varotra tsika ny miazakazaka de le folo isanjato ihany miodina ao anatin'ny activité zany hoe raha jerentsika mipebiny amin'ny produit intérieur brut dia reo le olona folo isanjato reo ihany no mandray anjara amin'le toe-karena any ka raha misy crise tsika de tonga de miara-potika daholo ny fiarahamonina ray manontolo tsy misy fambolena mahazo famantsina avy amin'ny fanjakana dikan'izay maty ny rafitra politika maty ny rafi-piarahamonina maty ny rafitra toe-karena de azakakitsika raha mikorotana ambony ambany fa ny tokony ho izy jerena le rafi-piarahamonina io le fiarahamonina tsy nianatra mibetsaka tantsano betsaka ahoana zany reo zany ny tokony mena tombony ao anatin'ny toe-karena secteur primaire zay vao mijery secondaire zany hoe mamokatra tsika rehefa tsy lany ny vokatra de manodina tsika rehefa tsy lany vokatra vohodina zay tsika vao mivarotra. Tsy mahagaga raha mitotongana ihany koa ny vola ariary eto amintsika satria nomena alaka loatra ny fanafarana entana avy any ivelany ny fotom-pivelomany ankamaroan'ny vahoaka malagasy mihitsy izay nampanantenana tsy misy hatrany norosimbainy izao fitondrana ankehitriny izao. Zakana tsy miraraha le sehatra ny fambolena de azagaga isika raha manafatra ny rehetrarehetra ka rehefa manafatra tsika de mitombo mazava ho azy ny filantsika vola devise de miaina ho azy ny valeur amin'ny volantsika satria tadiavana mafy ny vola devise efa hana manafatra de azagaga tsika raha mahita inflation satria miakatra manaraka ny vidim-piainana ny ivelany zany vidim-piainana eto amintsika raha tokony tsy de nisy efena tsy misy impact firy taty amintsika le covid raha namokatra tsika dia nisy impact mafy be le satria tsika tsy namokatra zany hoe rehefa mba azonao antoka zany ny vary sy loka ao an-trano aloha farafaratsiny ka ninona zatra mitranga ny ivelany ihany de mba farafaratsy aloha mihinam-bary ianao fa ny tena olana eto sady tsy mamokatra vary tsika araka fampanantenana fanjakana hoe omena ray hectara isaky ny olona sa isaky niny izay nanjavana moa fampanantenana ny tenao ka avy any Ambatondrazaka
dia na eno fampanantenana amin'ny filoha fampanantenana filo ankehitriny amin'ny izarana ny tany vodiala masoko no nahita ny sofiko no nandrea mandraka androany tsy misy ny zavatra zany noho izany anjara avoaka malagasy kosa ngamba makalesony. Ankoatra ny resaka toe-karena no resana tao anatin'ny fandarana dinika omaly ihany koa ny mikasika ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Nambarany ity filoha nasionaly ny RCR ity afa fotoana izao irosona amin'ny fampihavana pirenena ahafana mampanjaka ny filaminana eto Madagasikara. Eo amin'ny vavaony sosialy mitombo isan'andro ny mpivarotra mandehandeha eto Antananarivo. Tsy izy ireny ihany anefa no mitaraina amin'ny fiakarany vidim-piainana fa hatramin'ny mpivarotra lehibe toy ny mpanao fanaka ihany koa azy. Miditra faty antoka ny ankamaroan'ny mpivarotra saingy dia tsy afa-miala ihany koa anefa amin'ny ady varotra atao ny mpanjifa. Mitatitra amintsika ny fanadihadiana ary Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince. Tantsaha avokoa ny valopilisan-jato amin'ny malagasy izany hoe mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Sehatra iray anisan'ny tsy nomen'ny fanjakana ankehitriny lanja mihitsy anefa ity tontolo iray ity ka hita ny totongana tanteraka. Nisy fiantraikany avy hatrany teo amin'ny tontolon'ny ara-toe-karena teto amintsika izany. Zavatra tsy mahasoa ny vahoaka malagasy rehetra anoina tao lahara-pahamehana tamin'izany. Tsy mahagaga hoy ny nambarany Ravirazafy Arsan raha mandalo fahasahiranana tanteraka ny firenena amin'ireo fotoana izao. Ny fiarahamonina dia valopilisan-jato tsy nianatra tatsaha noho izany toe-karena tahako ny ahoana zany ahafahana mamelona nyreto fiarahamonina reto ka tsy amin'ny alalan'ny telefona na fivarotana telefona na hatramin'ny manara-penitra no entana mamelona le valopilisan-jato fa raha mijeritsika valopilisan-jato tsy nianatra dikan'izay activité primaire na hoe fambolena fiompiana zay no bazin'ny toe-karena ka raha mijerin-davitra toe-karena tsika dia mifamadika io ny secteur primaire atao tsinitsino le valopilisan-jato secteur secondaire eo anelanelany ny secteur tertiaire zay roapolo isan-jato raha be indrindra na folo isan-jato no olona miasa ao aminy io no mitondra le toe-karena zany hoe mpivarotra sy mpaniera daholo ny malagasy ray manontolo zany hoe secteur tertiaire de tsy mamokatra tsika de azagaga ianao raha ohatra ka manafatra entana amin'ny fanjakana satria le valopolo isan-jato reo adinoana de ato amin'le varotra tsika ny miazakazaka de le folo isan-jato ihany miodina ao anatin'ny activité zany hoe raha jerentsika ny PIB ny produit intérieur brut dia reo le olona folo isan-jato reo ihany no mandray anjara amin'le toe-karena any ka raha misy crise tsika de tonga de miara-potika daholo ny fiarahamonina ray manontolo tsy misy fambolena mahazo famantsina avy amin'ny fanjakana dikan'izay maty ny rafitra politika maty ny rafim-piarahamonina maty ny rafitra toe-karena de azakakitsika raha mikorotana ambony ambany fa ny tokony ho izy jerena le rafim-piarahamonina io le fiarahamonina tsy nianatra mibetsaka tantsaha mibetsaka ahoana zany reo zany tokony mena tombony ao anatin'ny toe-karena secteur primaire zay vao mijery secondaire zany hoe mamokatra tsika rehefa tsy lany ny vokatra de manodina tsika rehefa tsy lany ny vokatra vohodina zay tsika vao mivarotra. Tsy mahagaga raha mitontongana ihany koa ny vola ariary eto amintsika satria nomena laka loatra ny fanafarana entana avy any ivelany ny fotom-pivelomany ankamaroan'ny vahoaka malagasy mihitsy izay nampanantenana tsy misy hatrany no rosimbaina izao fitondrana ankehitriny izao. Zakana tsy mirarany le sehatra ny fambolena de azagaga isika raha manafatra ny rehetrarehetra ka rehefa manafatra tsika de mitombo mazava ho azy ny filantsika vola devise de miaina ho azy ny valeur amin'ny volantsika satria tadiavina mafy ny vola devise efa ana manafatra de azagaga tsika raha mahita inflation satria miakatra manaraka ny vidim-piainana ny ivelany zany vidim-piainana eto amintsika raha tokony tsy de nisy efena tsy misy impact firy taty amintsika le covid raha namokatra tsika dia nisy impact mafy be le satria tsika tsy namokatra zany hoe rehefa mba azonao antoka zany vary sy loka ao an-trano aloha farafaratsiny ka ninina zatra mitranga ny ivelany any de mba farafaratsy aloha mihinam-bary ianao fa ny tena olana eto sady tsy mamokatra vary tsika araka fampanantenana fanjakana hoe omena ray hectara isaky ny olona sa isaky niny izay nanjavana moa fampanantenana ny tenao ka avy any Ambatondra Zaka dia na eno fampanantenana amin'ny filoha fampanantenana filo ankehitriny amin'ny izarana ny tany vodiala masoko no nahita ny sofiko no nandrea mandraka androany tsy misy ny zavatra zany noho izany anjara avoaka malagasy kosa ngamba makalesony. Ankoatra ny resaka toe-karena no resana tao anatin'ny fandarana dinika omaly ihany koa ny mikasika ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Nambarany ity filoha nasionaly ny RCR ity afa fotoana izao irosona amin'ny fampihavana pirenena ahafana mampanjaka ny filaminana eto Madagasikara. Ny vavaony fitaterana misedra olana daholo amin'izao ny fiara-pitatitra amin'ny lalam-pirenena faefatra miazo any Mahajanga iny noho ny ara-tsindalana manampitrotraka amin'izay ihany koa ny vola takiany mpitandro ny filaminana eny an-dalana miditra faty andro karaka izany ny mpitatitra nefa ny tsena misedra olana ihany koa. MDS Mahajanga. Very fanay mbola velona
ny mpitatitra entana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Voatrelitsika no nindefa nireny camion mpitatitra entana ireny, fa misidra olana ihany koa amin'izao fotoana izao ny mpitatitra entana madinika ao anatin'ny tony fourgon itony. Entana maro samihafa toy ny trondro maina sy ny ireo entana izay azo entina any Antananarivo no entin'izy ireo makany, ary ny legioma kosa entindry ireo miveriny. Ankoatra lalana tapaka sy lalana ratsy dia mangony fotsiny ny fakan'ireo polisy na ny gendarme eny an-dalana ny vola amin'izy ireo. Zavatra anankiray tena tiana ho tenena zany dia hoe ny entretien routier aloha zany dia tena 0 ariary tsisy mihitsy makany amin'ny entretien routier ny vola alohanay tapitra. Hatramin'izao zany zao efa presque ataoko hoe isaky ny arrivé zay 80% be faranay avy aty ny vola frenay lany amin'ny fanamboarana tomobile no ny antony fahasimban'ny lalana. Izay misy fotoana tena misedra olana koa amin'ny lafiny resaka hoe polisy routier sy ny hoe resaka gendarme, amin'ny resaka patente sy ny resaka licence sy ny resaka any, nefa ny tsy haiko hoe makay zary zany le vola patente dia alohanay isa-taona io. Very fanambola velona toy ny sobaka kambodiriana arak'izany izy ireo, satria dia alaina avokoa ny kely ampilatan'izy ireo amin'ny sedritry n'izany trondro maina sy entana entin'izy ireo izany. Mba mandoha vola ara-dalana azy any amin'ny patente na amin'ny resaka inona na amin'ny resaka inona, droit de participation zay droit de stationnement-ny namany makarakarao, satria tokony ho anay zao ny mikarakarana an'io ary tadidio tsara hoe ny fidangany vidim-piainana eto Madagasikara presque miankina tanteraka 80% any amin'ny fahasimban'ny lalana. Raha izay ny tany Mahajanga ho an'ny toliary kosa isika atao anatin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity. Nanao filaharam-be ary ny lanja sola baventy ho malalatsinainy ny fikambanana maromaro tao toliary manohitra ny tetikasa basy toliary. Tsy anaiky hatramin'ny farany ity tetikasa ity moa reto fikambanana ireto. Rindran-tsariny Manora Andriamalala. Fikambanana maro avy eto toliary ireto manohitra ny tetikasa basy toliary ka nidina an-dalambe omaly ireto. Ny fikambanana mazoto, fima ary fokon'olona monina ao Ranombe tsy afanike tao amin'ny commune Ankilimanilika Fokontanibe Netsy. Efatra amin'ny taona 2024 no nanohitra fitrandrahana fasimainty ataon'ny basy toliary ny mponina. Ny basy toliary moa dia orinasa mpitrandraka fasimainty azahoany ilay antsoina hoe Ilmenite, Zircon ary Rutile. Tia ty orinasa raiky toy tsy mampamboly anareo, rava zany ny fambolea, ho rava andaboy satria ho atao ziporo. Lafa mandia izany fitrandraha toy tsy en sécurité aby na ny fahasalamandriaka na fihinana fiamboly maila koa tsy raha misy. Haindrozy zany, hainy vazaha reo raha volambaby zao ary hainy anatsika reo, hainy mirehaky. Ny taona 2024 no efa nahato ny fitrandrahana nataon'ny orinasa saingy mitady iverina isokatra indray amin'izao ka atoery ny mponina. Ireto farany izay tsy anaiky ny sokafany ity orinasa ity intsony hatramin'ny farany. Herinareo bazy toliary eo fa laha misy sambotsy anareo ka hampigadra anareo ka tsy taitsy aho volaniko hoe zalika ro babako amindro reniko laha zao tsy ka matahotsy nareo valeo fanambarako zay. Tsara ny mampahafantatra fa ity fitrandrahana fasimainty atao toliary ity no fitrandrahana fahatelo lehibe indrindra eto Madagasikara. Mitentina hatramin'ny 900 tapitrisa dolara ny teti-bola saika ho ampiasaina tamin'ny ity tetikasa ity. Ny taona 2024 teo no saika nanomboka ny fitrandrahana. Manimba ny hoavy miteraka fahasahiranana ho an'ray aman-dreny ary manakorontana fiarahamonina sy ny tanora ny mirona amin'ny zava-mahadomelina ary miankina amin'ireny karazana zava-mahadomelina ireny. Mirongatra eny amin'ny fiarahamonina ary manantona sekoly mihitsy ny mpivarotra rorona héroïne ankehitriny na ireny karazana drogy amin'ny alalan'ny tsindrony ireny. Nanantona mpanabe ary Iravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince androany nanadiady ny voka-dratsin'izy ireny sy ny fepetra raisiny sekoly. Tsy vita ray aman-dreny irerentsony ny fanabeazana ny ankizy no ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny fandrosoany fanatotoloana. Ny fiarahamonina sy ny namana no anisan'ny taiza bebe kokoa ary mety ho tsara izany na ratsy. Ny fanabeazantsika amin'izao mantsy dia efa tsarotra ary manahirana mihitsy satria ny fanabeazantsika amin'izao fotoan'izao dia ny zavatra anankiray tsy mety no ekenina fa tena ho lamaody. Raha misy olona anankiray mijoro ny tsy mety mifoka na tsy mety mitinjona ao anatin'ny ankizy maromaro
ka mirona mitindrona daholo ny ankizy betsabetsaka de le ankizy anankiray nolazaina fa tsy maharaka ny antsona hoe fandrosoana de efa eo izy de voateny de laza ailiky ny namana izy rehefa tsy miaraka amin'le antsona hoe namana de tsy maintsy izy mifandray amindreo namana de miroboka ao anatin'izay fahatandroana ny fidedavana ny zavatra rehetra ka raha din'izao tanora zao de potika no avinao mbola hoaizy ty lalana ale mbola hoela vo antsa ao anatin'izay zavatra zay raha manamboly ianao anaovanao hividananao an'izy reny angony le izy de mba hanaovana zavatra anakiray mivaingana ao anatin'izay zavatra zay mba hanatsara ny fiainanao mba hanatsara no avinao vokatry ny fiankinandro amin'ny zava-madomelona manitatra ihany koa ny sain'ny tanora 5 ariary hatramin'ny 5 arivo sy 2 laly ary ny tsindrona iray raha ny fantatra mety ho lany hatramin'ny vatsim-pianarana noho ny fitediavany voly io na ihany koa lasa mangalatra ilay ankizy ho an'ny sekoly tsy maintsy atao laram-pahamehana ny fanabeazana ny mpianatra amin'izay mety ho voka-dratsy ateraky ny fidorohana zava-madomelona araka hoe toeram-panabeazana atya tsy toeram-pampianarana fotsiny fa fanabeazana dikan'izay mila beazana ny ankizy amin'ny fiarahamonina misy ny zavatra tsara tokony ho atao na eo amin'ny lafiny hoe fifohana azy gara fotsiny ara de efa tendenina ny voka-dratsiny zay zavatra zay izay manokana zao amin'ny herinandro anatanteraka an'izay andro sekoly zay de ampidirina anatin'ny thème mihitsy ny resaka tanora sy ny zava-misy atsehan'ny tanora de eo anatin'izay zay maneho aseho raha di resaka di io resaka mime io seho zany entinay anabeazana ny tanora tsy irona amin'ireny fidorohana zava-madomelona sy ny sisy reny asoroana nefa ny fidorohana zava-madomelona ho ny mpanabe miankina ihany koa amin'ny fahavonona ilay olona tafiditra ao anatin'izany ny tena tsara atao de amin'ny fahataondrano tsy adolatsento ireo de ampidirina ny anaty ataotsika hoe fikambanana masina ry zareo ny isko de ny koral sy ny any de zareo samy zareo any zany ekeko fa mety tsy ho tonga lafatsa ny any fa mba misy ihany hoe arofanina mba tsy hahatonga anazy eopefy be amin'ny zavatra zay tokony ataony satria azo antoka kokoa izy zany ihany amin'ny resaka fanabeazana ihany koa satria tsy vita ny ray aman-dreny reriny atsona hoe fanabeazana ny sekoly ihany koa de tsy tapahana zany ny fianarana satria zao manko efa sahirana ny ray aman-dreny de vo sahirana ny ray aman-dreny de eo amin'ny fianarana io ny tapahany voalohany mba satria io no miala vola betsaka izy eo nefa ny tanoratsika manimba azy iny satria sady tsy asa no tsy hianatra de hoaizy izy zany de eo am'izay ary le aza hony namany aingakaingana kokoa de efa miaraka amin'ny aingakaingana kokoa izy de mesimba ny tanoratsika ao anatin'izay zavatra izay de nytsika ray aman-dreny zany jerijereo ny zanatsika jerijereo ny namany hoe iza ny namany reny de efa hitanao ny namany de ohatry reny ny toetrany ao anatin'izay zavatra izay de mba mila firesahana tsy misy hatreto ny isa mazava makasika ireo tanora ny rona tamin'ny fitrondromana roro misy anefa ireo efa maty noho izany na ihany koa lasa adala ka lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina ny fanjakana iatsy ahitambokany hatreto tsy mbola misy na iray aza olona mpamatsy voapaingitra tao anatin'ny raharaha efa nisy kosa ireo mpivaritra efa natoboka ponja nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny andro be na ny epilepsia sika omaly maro be ny antony mety mahatonga azy ireny azo soroana tsara nefa ary aretina tsy mahamenatra ny andro be no sady tsy mifindra ihany koa manazava ny andindiny makasika izay ary iravirazafy mahenina sy Mathieu Prince rehefa nanantona mpitsabo tsy mifidy taona ny aretina andro be na ny epilepsia ary mety manaranaka ihany koa tsy vokatry ny nataony olona nefa izy ireny fa noho ny fiatoana kely amin'ny fiasan'ny ato mety ny ampahan'ny ato na ny iray manontolo ny voakasika izany ka mahatonga fihetsika tsy mahazatra loatra inefatra miataona ny fomba fihetsiky ny andro be amin'ny olona iray vao miverina amin'ilao ny fiasan'ny atoany tsara fantarina ny mety mahatonga izany anisan'ny fisiany fanitina miverimberina amin'ny olona iray ohatra ny aretina toxoplasmose ny cysticercose ny fihinanana fanafotsina aza ombitsabo fankatoavana sy ny fisotroana tambavy be loatra ny faritry ny loha voadona matetika ary ny fidorohana zava-madomelona ihany koa dia mety mahavoan'ny andro be raha le izy ray manontolo miatony dia avy eo miverina amin'olona dia iny le andro be hitantsika mahazatra regny le ohatra mika zay le olo amin'ny voalohany aloha dia avy eo mienjana be teo ny vatandray manontolo mienjana tsy azo forotra mihitsy sady toko izy dia tsy maintsy arosana
toy izy zany de mianjera ny dikan'izany de mifanitona am'izay izy minitra vitsivitsy eo de tapitra de mbola mijanona tsy mahatsarisaina izy a de mivoaka fahorabava izy a sady pipia pataloha amin'ny akapobeny fa raha ohatra indray a le apahany anatin'ny loha ihany no iaran'izay hoe fiatoana kely zay misy zao ohatra hoe tampotampokoa izy de verisana kely sady tsy mahita ny tsy azo resana de aveo mivena tapoka indray ohatra ny tsisy ninina misy indray izy a misy fietsika ataony tsy mijanona izy tsy verisana fa ohatra manao fietsika ataony arakaraky ny fisehoan'le zany de misy fietsika ataony zany misy moa ny olona da misy andreny olona mianjery reny de totofa mibozaka maintso ny sisa de hoe afaka tsy mibozaka inona afaka an'le izy fa le fivoarana mihitsy zany minitra vitsivitsy otratra de afaka ho azy fotsiny ao izy marina fa nandro be tsy mifindra satria favoazana manokana mahazo ny lohan'le olo le atotoany zay izy reriany ny voany zany samy hafa nefa ny andro be sy ny fanintona ny fanatonana mpitsabo malaky no tena zava-dehibe mba tsy sy ny fihitarany aretina raha ohatra le zazakely mifanintona tsy zakany le hafanana de manao crise convulsive hyperter mihitsy zany mamay be de mifanintona de raha ohatra izy ka tsy voatsabo aingany iny a tara ny fitsabona na hoe ratsy le diso le diagnostique de mety ho lasa ho épileptique izy anerina any ndray zany crise convulsive anatin'le mandeha fa ny épilepsie zany mety conséquent vokatry lay fanintona tamin'ny mbola kely zay a tokony tsabona faran'izay aingana faran'izay aingana nanamafy ny mpitsabo fa tsy azo ajanona ny fanafody ho andreo marary ny andro be izay ihany no mety ahitana vokany amin'ny aretina ka ampiana tsikelikely ny fietsehany 7 ny volana febroary fety ny mpifankatia antsona ihany koa Saint Valentin anisan'ny manana ny tantarany ity andro ny mpifankatia ity izay ankalazaina maneran-tany ary anisan'ny mankalaza sy manamarika izany fety izany ihany koa isika eto Madagasikara ary rahoasy ny fanadihadiany miala rary nombana sy andra Kotomalala ara-tantara anisan'ny mpidra ny fety ny mpifankatia izay ankalazaina maneran-tany isaky ny 7 febroary any tantarana pretra romanina iray ny andro ny fotoana monona azy tany Aponja ity faran'izay latsa-pitiavana tamin'ny zanaky ny mpiandry fonja akanefa ndefa sy ny fanakalo teny mamy tamin'ny vehivavy io izay narahana sony hoe Saint Valentin na hoe ilay olo tianao nanomboka teo izy dia nantsona hoe olo-masina piaro ny mpifankatia mankalaza ity fety natokana ho an'ny mpifankatia ity tahaka ny firenena rehetra isika eto Madagasikara ireto amin'ireo mpifankatia nanamarika izany tamin'ity androany ity ireto mpivady vao vita raharaha eritaona lasa izay ireto mba izy ireo fanamafisana ny fifankatiavana izay efa nisy isan'andro asehatra amin'izay no ankalazana sy anamarian'izy ireo ity andro ny 7 febroary ity t-shirt aloha zao no azonovanay de andehandeha hitsangatsanga efa mpivady zay aheritaona nivadinay zay nafta mariazinay anamafisana an'le fifankatiavana efa nisy hatramin'izay efa nisafidinay natokanay mihitsy androany mba hiaraka hivoaka kely satria tsy le mpisipasipa ihany no tokony ankalazana azy fa mpivady ny tena tokony ankalazana fety mpifankatia anisan'ny entondreo mpifankatia nehoan'izy ireo ny fifankatiavana ny fanomezana voninkazo na ho an'ny lahy izany na ho an'ny vavy anisany singanina ao anatin'izany ny fanomezana raozy mena izay mariky ny fitiavana vao maraina dia efa maro ny mpifankatia nanjifa ny raozy mena sy ny raozy fotsy teny anosy teny araka ny nambaran'ireo mpivarotra voninkazo nahitana fiakaran'ny vidin'ny raozy tamin'ity androany ity ho an'ireo mpivarotra mpiantoka nahitana fidinany kosa ny vidin'izany raha oharina tamin'ny taondasa teny amin'ireo tamitsapam-bokatra mihitsy manodidina ny 3,000 ariary ka hatramin'ny 3 alina ariary arakaraka ny isany sy ny karazany no vidin'izay raozy izay tamin'ity androany ity Tsena aloha ihany moa ny raozy zany fa somary niakatra kely ny vidiny tsy mihoatra ny andavanandro niakatra eo ny avy 2 yen isan'andro eo ny vidiny raozy aloha amin'izao mena teo aloha izao farany tsara zazy zao 10,000 ariary nefa amin'izao lasa vidintsika 30,000 ariary izy any androany any eo amin'ny 12 eo sazy epinina menina kely ihany aloha fa zany hoe rehefa tiana le izy zany dia raisitra foana aloha satria andro anankiray mena ny tena mandeha dia hitanao amin'izao fa efa tsy dia misy mena intsony fa lany maraindraina ihany na vehivavy na lehilahy samy maka ny anjarany daholo aloha tena liana amin'ny malagasy tena liana nanandreo zao raha hoe jerevana ny tapakandro maraina zao menamena ihany zao mba hoe nisy nanray amin'ny akapobe nefa ianao tsy afaka na hoe fety Saint Valentin androany dia menamena ihany no atao fa ny raozy vanaonao dia tsy maintsy hoe ilaindrindra foana zany mena na fotsy fa eo amin'ilay vidiny tsy mitovy tsy dia afaka raha mihoatra ny tamin'ny taona lasa
itabe moa zany tena mahazo tombony be fa ohatranay tatsady tsy afaka lina de lina ny olona raha ohatra hoe jerevana ny zavatra hoe mipiatseny tamin'ny heritaona zao mahita amin'ny hoe 20 000 ariary ny taon'ny 12 hoanany tatsa tam'ty zao fa amin'ny 50 000 10 000 ariary 4 000 ariary tena hita hoe nidina nefa raha le fitaovana ampiasainay zany zao tena lafo de lafo le produit ampiasaina satria tsy maintsy mampiasa produit zay vao mahatavaboaka zavatra ohatran'izao miteraka fatiantoka zany hoe rehefa mahazo kely zay zany tena zavatra iainany satria angoatra ny fividiananareo sy fanomezana isan-karazany ary ny fiaraha-misakafo teo amin'ireo mpifankaty nisy ihany koa ny toerana natokana nametahana kadena amanao ny fifamatorana eo amin'ny mpifankaty ny nofinofy ny fanindriana ny firaisan-kina ny tanjona teny amin'ny grillage tolo-tanana Tetsianosy tamty atsika ny vaovao amin'ny ity androany ity taky ny mazatra ny maresaka iray sampirenena olona manetsiny no mizaka ny takaitrana velany rivodoza nandalo teo amin'ny nosy iray tany Nouvelle-Zélande miakatra andrano tapaka ny herinaratra sy ny fifandraisana ka maro ny tanàna amin'ny tokamonina efa nandray ny fepetra mifanandrify amin'izay kosa nefa ny tompona andraikitra any an-toerana afitra solondray be sy Manora Andriamalala. Rivodoza tsy mbola nisy tao anatin'ny 100 taona farany no nikapoka ny tao amin'ny Île Nord any Nouvelle-Zélande. Omaly alina ny tafiditra tanety ilay Rivodoza Gabriel. Olona 5,4 alina sy 4 hetsy ny voakasika tapaka ny jiro tondra drano ny tanàna maro ny toerana ny rodana noho ny rotsakorana. Tafio-drivotra hatramin'ny 710 kilometatra isan'ora no nentin'ity Rivodoza ity. Ny vangongo ny rotsakorana hatramin'ny 20 centimetatra tao anatin'ny 420 ora ary tafiakatra hatramin'ny 120 metatra ny onjateny an-dranomasina. Ity nosy kely ity dia ahitana ny 3/4 ny mponina 5 tapitrisa ao Nouvelle-Zélande. Ary sambany teo amin'ny tantara nisy tranga tahaka izao tao an-toerana araka ny nambaran'ny Prime Ministre néo-zélandais Chris Hipkins. Mafy ny fahavoazana na ara-batana na ara-pototra fitrasa ho hiatrany nambarany. Tapaka ny fifandraisana noho ny fahatapahan-dalana maro ka maro ireo tanàna no ny tokamonina vokatra izany. Dia tongotra anaty rano no tsy maintsy ataon'ireo mponina izay mieritreritra ny ala amin'ny toerana marefo. Farafahakeliny dia olona 504 ny tsy maintsy nandao ny tranony hoy ny ministra ny fitantanana vonjitaitra Kieran McAnulty. Faritra maro ihany koa tsy misy jiro na fifandraisana intsony. Mikatona ny lalana lehibe mampitohy ireo renivohitra lehibe ao an-toerana. Na hetsika daholo araka izany ny miaramila sy ny mpitandro ny filaminana anavotana ireo tavela any anaty rano raha ny fampitam-baovao nataon'ny tompona andraikitra tany an-toerana hatrany. Iny vaovao maresaka iray sampirenena iny ary no manakatona ny pezin'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany. Horanao rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandaharana Ahona Marina sy ny fandaharana Global News. Ny horonan-tsary hoarantsika amin'ity androany ity kosa indray dia mitondra ny lohateny hoe certainement peut-être. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko.